Mana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo, misaotran'Andriamanitra sika tratry izao fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao indray, ary mirahana indrindra ny fahasoavan'ny tompo hameno ny fontsika mandrakariva amin'izao fandiniana ny tenin'Andriamanitra izao, ary indrindra hanome antsika fo vonin-kiaino sady voninahakatoa izay fampianarana omeny ny tompo antsika. Alohan'ny andiniantsika ny Salamo 4:20 dia tsara raha mbola miara-mivavaka aloha isika, miara-mivavaka isika. Amin'ny fofeny fankasitrahana anao, Andriamanitra no isaoranay anao indray amin'izao fotoana izao, noho ny famondramponao sy ny fitiavanao azoanay miaraka mandinika sy miaraka mamaky ny teninao. Ny etaetanay dia izao, mba homeo anay izay tianao ambara aminay, ary engania io ho hainay atao ny hankatoa ny fampianarana avy aminao, handray zany fampianarana zany, ary hampiatry zany amin'ny fiainanay, mba ho voninahitry ny anaranao tanteraka ary tompo ny fiainanay amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay raha io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 4:20 no vakintsika andininy voalohany ka tamin'ny andininy 2:20 farany. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Moa ny tsy fitenenana va no ataonareo filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo, zanak'olombelona? Tsy izany, fa ny fonareo namoronanareo ny ratsy. Mandanja ny fandozan'ny tananareo ety an-tany ianareo, mivilatra namboka ny ratsy fanahy, maniatra ny kibo izy ka miteny lainga. Misy pozina tahaka ny an'ny menarana amin'ny, eny tahaka ny vipera marina zay manetsy tadiny izy ka tsy miaino ny feon'ny mpanaody, na dia izay pahay ody indriny raza. Andriamanitro, torotoroy ny nifiny eo ambavany, omboty ny vazan'ny liona tanora Jehova, aoko aoritra tahaka ny ranotrambo izy, raha tranony ny zanatsipikany dia aoko tapadory eny, aoko ny tahaka ny lelosy izay mihalevony ny mpandehanana izy, aoko tahaka ny zazavaky manta zay tsy mahita masoandro izy, dia tsy mbola mafana ny afo ny tsilo ny vilaninareo, aoko hoentiny tafio-drivotra reny na ny lena na ny maina. Hifaly ny marina raha mahita ny famaliana, anasany tongony amin'ny rano ratsy fanahy izy, dia hiteny ny olona ka hanao hoe misy valiny tokoa ho an'ny marina. Misy tokoa Andriamanitra zay mitsara ety ambonin'ny tany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Raha ny mpandika ny tenin'Andriamanitra nijerentsika ry havana, dia izao no nilazainy teto hoe ny lohateny azo mena izao Salamo izao izy dia ny hoe ny amin'ny famaliana ny mpanao fitsarana tsy marina. Ary zavatra hita nefa dia izao, i Davida no nanoratra ity Salamo ity, dia mieritreritra isika hoe Davida nie mpanjaka nie izy, ka iza ndray ary no mpitsara mihoatra azy, sa misy mpitsara hafa teo amin'ny fitondrana? Tsy fantatra manko ny fotoana izay nanoratany an'izao Salamo izao, fa ny azo antoka dia ity:
misy mpitsara tsy milaza ny marina fa mangina. Asa ny antony fahanginany satria eto de hitantsika hoe zao ny tenin'ny Davida raha mieritreritra n'ireny olona mpitsara ireny izy hoe ny tsy fitenenanareo va no filazana ny marina. Misy manko ny mpitsara tsy te hilaza ny marina izy fa mangina, ko satria tsy miteny izy, tsy ambarany ny marina, dia mandresy lahatra ny lainga tsara lahatra. Ny taon'ny razantsika moa de nanao hoe ny marina mitavozavoza de tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ary eto de Davida de mahita hoe mpitsara tsy miteny ny marina fa mangina izy, tsy milaza ny tena marina izy fa mangina. De hoy Davida hoe moa ny tsy fitenenanareo va ny otinareo fa milaza ny marina, moa tena mitsara mahitsy va ianareo. Ry zanak'olombelona, amin'ny dikany hafa da zao hoe moa ny tsara mahitsy ny zanak'olombelona va ianareo, moa mahitsy ve ny fitsaranareo. Eto ry havana dia tiana ihany ny mitarika ny saintsika fa ny amin'ny mpitsara dia misy teny mazava tsara nataon'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia 4:9. Tsara ihany ny amakitsika izany, ary eto dia tiana ny mampita izany afatra izany manokana ho an'ny mpitsara, ho an'ny magistrat zany, satria misy afatr'Andriamanitra ho azy ireo. Andriamanitra mihitsy no nampanoratra izao fomba tokony hitsaran'ny mpitsara izao ao amin'ny Deuteronomia 4:9, manomboka amin'ny 9:20 no ahitantsika izany. Am'izao fotoana izao moa dia indrindraindrindra tato ato imbetsaka no ahitanao ny firehetam-pon'ireo olona hoe iady amin'ny kolokolotsika, anafoana ny kolokolotsika am'izao zao hoe ka ny am'izany dia efa 403 taona talohantsika zao, 403 taona talohantsika zao Andriamanitra no efa niteny tamin'ny Mosesy ary nampanoratra izany hitatsika any amin'ny Deuteronomia 4:9 zany. Zao manko ny voalaza ao: mifidiana mpitsara sy mpifehy ho anao ao an-tanànanao rehetra izay meny Jehovah Andriamanitra ho anao araka ny firenenao, de hitsarany olona amin'ny fitsarana marina ireo. Hitsarany olona amin'ny fitsarana marina ireo. Aza manao fitsarana miangatra, aza mizaha tavan'olona, ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masony endry ary mamadika ny tenin'ny marina. Ny marina dia marina no arahinao, mba ho velona ianao ka andovantanjo emeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Mazava loatra fa ny fananganana mpitsara eo amin'ny firenena dia nataon'Andriamanitra ho ao amin'ny firenena Israely, ary izany dia sitrapon'Andriamanitra ny insin'ny mpitsara. Izao anefa nampitandron'Andriamanitra fa mahatonga ny fitsarana ho tsy marina de satria mizaha tavan'olona ny mpitsara na mandray kolikoly izy, de manjary manao fitsarana miangatra izy. Ary eto amin'ity Salamo zay vakitsika ity, tsy ambarany no hoe nandray kolikoly ireo na mizaha tavan'olona ireo, fa nilazain'ny Davida fotsiny no hoe tsy miteny ny marina ianareo ary tsy mahitsy ny fitsaranareo ny olona. De tao manalatsy ny azy ihany Davida ka manao hoe ka ny mahatonga izany ny fon'olombelona ve ao am-ponina amoronany ratsy ary mandainga izy, efa nivily hatrany amboho ka ny ratsy fanahy, manihatra any akibo izy ka miteny lainga. Zany hoe efa toetra ny olombelona zany ny ratsy, ary de mbola toizany aza hoe misy pozina tahaka ny anomena rana ao aminy, tahaka ny vipera marenina zay manetsy tadiny izy ka tsy miaino ny feon'ny mpanaody. Zany hoe ny vipera manko dia baikoon'ny mpanaody,
azo mpanahody bekiona mihitsy any menarana. Fantatsika reo menarana zay noforon'ny mpanahody ny Egipta. Rehefa nanjary tahaka ny menarana ny an'ny tehiny misesy de mba natsipiny koa de manlasy tahaka ny menarana ihany koa. Ary tsarofa rehefa ny mpanao skidy na ny mpanandro no mibaiko ny menarana, ny devolo no mibaiko ny menarana. Kanefa eto de hitatsika eto fa hoe ireo mpitsara zay tsy marina hitany Davida ireo de izao: tsy mihaino ny feon'ny marina izy, tahaka ny feon'ny vipera tsy mihaino ny feon'ny mpanahody, zany hoe tena mandata teraka. Na de mpanahody ambony indrindra azy reo, na de mahery azy le mpanahody tsy manaiky le vipera. De tahaka ny hoe na de eo tokoa aza ny feon'ny marina, tsy mety mihaino ny mpitsara tsy marina. Ary eto dia anjaratsika ny mandinika ny amin'izany. Mety efa manokana amin'ny mpitsara manko izy ty, amin'ny tokony isian'ny fitsarana marina eo anatrehan'ny firenena. Ny zavatra zay jerentsika eto de ny hoe raha izany ary no hitany Davida, fitsarana tsy marina no hitany. Ary mazava loatra fa rehefa ny fitsarana ny tsy marina de ny olomeloka afahana, ny olomarina saziana. Zany hoe tena tsy fahamarinana no miatra eo amin'ny tany. Ary izany no mahatonga antsika tsy maintsy eritreritra ny amin'ny hoe ahoana ary no alalana ny marina. Izany no faniritsika raha mba lalàna mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra moa ka aninona, fa misy any lalàna sasany manahirana ihany ny mampiatra azy. Lalàna ataon'olombelona tena lalàna ndraindray manahirana eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Ary indrisy fa indraindray na de any amin'ny fiangonana azy, misy lalàna manohitra tenin'Andriamanitra avoaka ny fiangonana ndraindray noho ny hevitr'olombelona fotsiny ihany, fandaminana araka ny hevitr'olombelona, fa tsy fanontanianan'Andriamanitra hoe ahoana ny hevitrao Andriamanitra ny amin'izao. Ary izany de mahatonga atsika tsy maintsy andiny tena. Indrindra raha ohatra manana toerana hitsarana ianao, na fitsaram-piangonana zany, na fitsaran'ny tany zany, fitsarana ao atokantrano zany, mitsara ny adin'ny ankizy, na mitsara ny adin'ny fianakaviana, anjaratsika ny mandinika hoe marina ve zany fitsarako zany. Ahoana nefa nahafantarako ny hoe marina sa tsy marina? De zao ihany, tsy maintsy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Satria zao lazainy tenin'ny Tompo hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ary anjaratsika ny mandinika, anjaratsika ny mamakafaka ny amin'ny hoe izy ty lalàna ity, raha mpanao lalàna sika ohatra, na lalàm-piangonana zany, lalàna ao am-piasana zany, na lalàna ao amin'ny tokantrano zany, raha misy lalàna na fifampitondranana fitsipika tokony ampiarinao zany, de tokony hodinina hatraniny amin'ny hoe moa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izany lalàna atao zany. Satria raha lalàna manohitra ny tenin'Andriamanitra ny lalàna ampiarina, de manohitra ny tenin'Andriamanitra zany ny fitsarana zay atao. Ary zany ny tena tokony andiniantsika ny zavatra maro, izany tokony hatonga antsika kristianina hahafantatra ny tenin'Andriamanitra, ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka mpitondra orinasa ianao ka misy ko na mahita ny fitsarana tsy marina azy ianao eto ambonin'ny tany eto, mivavao ny reny mpitsara ireny ianao mba hovan'ny tompony fony, mba hanjary mpitsara marina izy. Ary tokony antsika mbavaka koa reo mpitsara reo, satria lazaiko anareo fa tsy mora ny eno mitsara. Ny mitsara ny mpitsara de mora amin'ny olombelona, fa ny mitsara ny ady any amin'ny tribonaly tsy mora izany. Ary zany tokony tondratsika mbavaka ny mpitsara, mba homen'Andriamanitra fahazavan-tsaina izy, ka sanatria tsy ho resy ny kolokolona ny fizahatavan'olona, fa hitsara amin'ny fahamarinana arak'izay fananendren'Andriamanitra azy ho manam-pahefana hitsara eo amin'ny firenena. Ary ny farany de zao: raha sendra misy aminao enoeny aza ny tsindry azo lena, raha misy mitranga amin'ny fiainanao indraindray aza ny to tsy fahamarinana, tsarovy fa Andriamanitra mahita ny rehetra, ary izy ny mpitsara marina, mbola hitsara na de eto ambonin'ny tany ihany azy izy. Ary zany tsy tokony hakivy ianao amin'ny fanaovana ny fahamarinana, satria tsy hiaro zavatsoa an'izay mandeha amin'ny fahamarinana izy. Ianao zay fa noamarinina tao amin'ny Kristy Jesosy kosa, aza matahotra ny fitsarana intsony, fa na hanameloka anao azy zao tontolo zao no ny fanarahanao ny Tompo,
everina anao fa hoe manariny mahamalagasy ianao hoe manao tsinitsinina tahaka zao ianao hoe hanameloka anao zao tontolo zao satria nahafoy zao tontolo zao ianao noho ny fanarahana an' Jesosy Tompo hanamarina anao na raintsika aza matahotra ripino eo fa ilay Andriamanitra zay antsoina hoe ray arahinao isan'andro san'andro izy no mpitsara marina na de ty ambonin'ny tany aza ary nasanatria aza moa ka hiatra manaina ny fanarahanao ny Tompo zay mahafo ny ainy no ny amiko io Jesosy no azo izany enganie ho fampaherezana anao zao salamo nataon'ny Davida izao ka na inona to tsindry azo lena mety mitranga amin'ny fiainanao mety ho noho ny fitsarana tsy marina misy eto am'izao tontolo zao de hanatenan'Andriamanitra kosa ianao satria zany ny zavatra mpanantenaina hoe ho hitanao fa misy Andriamanitra zay mitsara ety ambonin'ny tany ary faly izy raha mahita ny famaliana Andriamanitra nie ampahery ny fonao ka na inona miatra eo amin'ny fiainanao de hatoky lay Andriamanitra mpitsara marina ianao fa mbola iseho zany fitsarana zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaka isika sotranao zay Tompo noho ny teninao no menao nay andray androany teninao mampafantatra anay fa reto am'izao tontolo zao zay de mbola mety misy fitsarana tsy marina eny eny mety misy tsindry azo lena miatra amin'ny fiainanay eny eny ary indraindray azy zay do te hamaly faty ivavaka ny amaliana faty reny fitsarana tsy marina mianjady eo amin'ny fiainanay reny nefa misotranao zay Jesosy Tompo fa noho ny aminao na manameloka azy ao tontolo zao ianao manamarina anay eo anatrehan'ny ray ny rahanao nefa nanamarina anay ho mangataka aminao zahay na iza aminay mahatsiaro ho niaran-tsindry azo lena mangataka aminao zahay meo anay ny fotahaka ny fonao Jesosy Tompo ary anatena fa hamoaka ny rary no mpandresy ianao de ho anao ny dera ho anao ny laza ho anao ny voninahitra mandrakizay amen. Mana isan'andro fandaharana natolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Raha nahalinanao izany fampianarana izany dia azonao atao ny mividy kasety na CD izay azo komandina ao amin'ny fivarotam-boky ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Totobato Ranavarina voalohany Antaninareniny BP 4085 Antananarivo 1 Amby 1.